Tompoko lahy sy tompoko vavy miarabantsika ampijery ny TV Presse Madagasikara izay amin'izao fotoana izao moa zany dia midina ifotony aty amin'ny faritry Bonglava manoloana indrindra ny resaka tsy fandriampahalemana izay iainan'ireo mponina amin'ny resaka asandahalo ary voatsila koa izay no nisy tamin'ireo fokontany vitsivitsy anty an-toerana no niarany izany fakan'ny dalo ny biby fiompy izay isan'ny hery mpamokarana hoentin'ireo mpamboly manatanteraka ny asa mandrara kanefa dia foana ao anatin'ny fotoana fohy midina ifotony aty izay ary aty amin'ny fokontany tsara firaisana no nanaovana ny fanadihadiana manoloana indrindra ny zava-misy marina izay iainan'ireto mponina ireto manoloana na eto moa zany ny sefofokontany eto tsara firaisana anontaniana izy manoloana indrindra izay hoe tsy fandriampahalemana misy anty an-toerana izay. Ny zava-misy zany dia ny tsy fandriampahalemana ny dalotra amin'ny alatr'omby ay tena azo lazaina fa tena potika mihitsy ny fokontany didiko tsapa zany ny leravahatra dia omby azo isaina sisa nefa nizay tao aloha manana omby eo amin'ny dimanjato sy omby eo ka ny ataoko ny vinavina hatramin'izay omby eo amin'ny dimy amby mpolo omby mivena nitrondovola ka mbola mitohy hatramin'izao ny alatr'omby na andro na alina. Ovindra zao nisy tranga farany seho teto aminareo? Alina zao nisy tranga farany omby ray dia efa mba azo ihany le omby. Tao anatin'izay omby very zay hatramin'izao hoe mbola nisy tsy tafaverina sa mbola tsisy tafaverina mihitsy izy ireo? Zay lasa tsy miverina. Firy le isan'ny totalin'izy teo? Eo amin'ny dimy amby mpolo eo 7 zany tena be zany. 7 zany tena be. Tao anatin'izay ray volana zay? Volana. Telo. Ia. Dia inona moa zany hoe fepetra efa niraisinareo manoloana izay tsy fandriampahalemana izay? Fepetra andraisina hatramin'izay aloha dia misy eo fanjakana rehefa mahay mila taty aminay kanefa moa le andraikitra sy le adidy eo mavisapetratra ho ampiaya. Inona nataondry zareo? Manandre andraiky sy izy amin'ny fanahy maso ny fanenjehana dalo kanefa manoloana an'izany rehefa lalana le fokontany fa tsy hayaky ny mahay mila koa ihany satria aty ambony izy mipetraka dia navaratra misy manapoka aty an-tsana izy mipoka dia nandrefa na misy manapoka. Eo amin'izay hoe verimberenan'ireo dalo ireo tsy misy ve ny andro maso bokon'olona ataon'ny mponina ety? Misy ny andro maso bokon'olona mifanahy maso mifanesana andraikitra amin'ny fiambenana fa ohatrany tamin'ny sabotsy alina zao dalo amby roapolo ngamba niditra teto amin'ny tanàna miaraka amin'ny basy izy dia tsy afa-mety sy ny olona efa ohatrany fa tonga dia alohan'ny olona miaro tena dia mandao an'izay ataony izy eo amin'ny tanàna ay mandroaka ny omby. Misy mponina firy ny fiadidianao zany? Mponina eo amin'ny 225 olombelona. Izay moa zany no fanazavana nentin'ny sefofokontany amin'ny ankapobeny moa zany ny tranga misy aty an-toerana manoloana eto ray aman-dreny ray nanahoana sy nanahoana ny fahitanao izay resaka hoe tsy fandriampahalemana sy ny asandahalo ary ny fisininy atao hoe andro maso bokon'olona izay isan'ny eo anatiny ianao tompoko iza moa zany no anaranao? Ny anarako dia Randriamaly eo andro maso bokon'olona eto amin'ny faritra Ambotetikely voalohany. Eto amin'ny faritra Ambotetikely voalohany zany dia tsy milamina mihitsy amin'ny fandriampahalemana ohatrany tamin'ny sabotsy teo zao dia nisy dalo nanafika teto naka omby tondra reo dalo reo dia eo an'ny misa eo an'ny roapolo lahy eo dia naka omby eo an'ny roavaly izy dia ombiny ravony Arsoa sy Kotomandimby Edmo dia namaky teto izy dia tondra fitaovana dia nasa tonga zazamena nisakana azy dia nitofiriny dia naratra moa ireo zazamena ankiroa ary niditra bloky tany amin'ny Arinarivo dia ohatran'izay zany tena zava-misy eto amin'ny faritra misy anay eto amin'ny fokontany moa zany dia eo an'ny roa volana eo zay eo an'ny omby eo an'ny 12 eo zao lasa ny dalo tsy miverina fa vitsivitsy moa tafaverina tamin'izay omby lasa ny dalo zay ary manan-karena omby zany eto amin'ny faritra Ambotetikely tsara firaisana eto raha atao karena na zay zany tena raha tsy faharoa eto commune Kadinondry dia voalohany amin'ny fananana an'izany arena zany momba ny omby araka vary kanefa amin'izao fotoana lasa ny dalo ny omby dia efa niravoravo tanana zao ny olona mifambolena dia tsy hita zany zay efa fandraisana andraikitra dia mba miangavy amin'ny mpitondra fanjakana izany mba handray andraikitra handray an-tanana momba tsy fandriampahalemana eto aminay.
zay ngamba tokony tena zava misy atao fahatra-potetikely. Nanao ny fanarahandiana hoe fiaraha-miasa amindreo mpitandro filaminana. Nisy tokoa ny fiaraha-miasa tamin'ny reo mpitandro filaminana teto fahatra misy anay ohatra tamin'ny sabotsy zany. Nioka teto aminay de tafavoaka moa zany fa olona zany tenako zany tena tafavoaka, misy efatra taminay tafavoaka. De nanao fanarahanty moa tsy afaka nisakana satria manam-pitaovana reo dala. De nisy zany zandarina rola nanao sakana lodita ry de teo moa zany nisy fanarahanty de natsona tamin'ny telefona hoe lasana any anavaratra ny dy de reo zandarina zany de teo de takany verina tam'izay de tsy hita moa zay mahateresana de lasa tokoa le omby de tsy azo hatram'izao. Doneny anarako tompo. Nanahoana ny hoe fisiny zay trangany verimberina tamin'ny tsy fandriampahalemana teto amin'ity fokotany misy anareo teto? Izy aloha de hita mahamay mihitsy zany le verim-baraigny an'le dalo satria reno very omby io tamin'ny asabotsy alina mbola tsy de nagnara-dy zay de mbola tsy tafaverina teto koa reo mpanara-dy reo. Diny lahady alina indray de efa nisy dalo tonga indray teto. De vaivavy lasa nanara-dy satria reo zatovo lasa taraiky tany Bevato no faran'ny dy. De efa reraka moa zany reo de indray zany de nisy nangalatra indray efa vaivavy nagnara-dyko de tsy haiko tompo fa de Firy le lasany tamin'io alahady io? anaky telo zany ny omby nalainy tamin'io alahady io. Andro tandrosalina no andro alina fa efa fantany mihitsy zany hoe tsy tafaveriny eto le mpagnara-dy de mba manao aso avy amin'ny tompon'andraikitra indrindra fa ampitondra fanjakana fa mizaly tokoa reto atao vahoaka tsy mandady hary ho aty amin'ny fokotan'ny tsara firaisana satria tena potika tokoa le resaka fiariana omby. Ny zavatra faharoa magnaraka an'izay, ny zavatra tiako ho tenenina de lasa manala salanay tatsaha moa satria mbo karazany sala amin'ny bankinay io omby io. Zao ay zao ivaritra an'le ombinay matahotra ny ataon'ny totakely satria hoe mety agnotaniny hoe aiza ny vola vidin'ireo. Hoajany eo le izy ho lasany dalo ihany. De mba manaitra ny fitondram-panjakana mba hijery any fokotan'ny tsara firaisana satria de lasa mahantra tokoa zany amin'izao le toe-karenana omby aty tsara firaisana fa de zay angambany ahy zany mba ataoko hoe fiangaviana aminareo mpitondra fanjakana indrindra amin'ny mpitandro filaminana ary mba zavatra iangaviako koa de tokony mba asiana fisokafana fanady adina reo zavatra toe-zavatra reo satria ny zazamena mifanehatra tagnaminy mety misy zavatra mba fantany ao, mety misy zavatra hitany hoe mety ho tiany ho tenenina satria tena nifanakaiky reo de zay koa zany mba fiangaviako faharoa hoe mba fanisokafana fangady adina andreo zavatra mipoaka taty reo tompo. Efa nambaranareo ty moa zany de hoe ny virimberenan'ireo dala mihitsy zany ty toerana misy anareo ty arisany hoe farany voaingana indrindra ny fanafiana nataon'izy ireo alina nanahoana ny fandehany sy ny fizotran'izay. Alina tokoa ny aloha zany atoiko nanomboka tamin'ny sabotsy lahady de alina de nisy omby anankiray mifatotra tato akaiky ny Tereato. Le mpiambina moa efa lasa somary nahazo mivoaka kely nakany velany ary nisy sao zany nandeha avy any ampiasan'ny kofry any hoe misy dalo efa miodikodina any amin'le vodina Tsoy. De nakany ambavany andreo moa zany de le mpiambina nalefa atoandrotoandro zany iny hoe andanareo mivoaka ny atoandrotoandro fa efa misy olona miodikodina any. Kinazo moa angamba teo amin'ny fito sasany teo tokony de misy omby anankiray tao agnaty bago de nravahany zalahy tao le vavahady de rehefa nitairy le omby de nioka le tao an-trano de le onona le mitondra le omby ndray no mioka sahala am'le hoe izy ndray mifokon'olona miaraka amin'ny mpiambina de vao fitaka tanteraka zany teo le mpiambina satria lasa nieritreretina hoe mpiambina miaraka am'ireo ihany no mioka nefa kay le dalo mitondra le omby no mioka fa izy aloha mariana tsara mariana fa tsisy naratra aloha reo mpiambin'ireo e. Firy le lasany tamin'ny alina sa? Anankiray zany no lasany alina de mba tafaverina fa efa io maraina io koa no nagnara-dy tagny ny fokon'olona naka azy.
zay zany le momba an'le tamin'ny alina ndray. Araka izany moa zany dia zay no tena hoe zava-nisy marina ary tena niainana sy nieretany reto mponina teto amin'ity fokontany ity. Eto moa zany ny mpanaradia nireo omby izay lasan'ny dalo ary miaraka an'ireo tompon'andraikitra izy tao anatin'izany rehetra zany. Nanahoana ny fanarahana ny dian'ireo omby very tamin'ireo andro nifanesisesy ireo? Zay moa zany vatana eto Ambotretikely tsara firaisana. Zay moa isan'ny nanaradia ireo fokon'olona tazony eto reo. Dia zay moa enina ny tafavoaka voalohany miaraka ny zaza mainty. Dia za moa isa zany dia andro maso. Dia raha fa toy moa ny aradia dia naharaka omby foana i telo ray naharaka omby nenavaratra. Dia avy eo nipita tambara zay ary le omby dia teo zany somary veridi kely dia zay tonga dia nanapaka dia nenavaratra. Ay le dian'omby nenandrefana nahazo an'iny ambodina tarabe iny. Dia samofo be zany tao tarabe tao satria le mpanaradia indray zany lasa aloha fa le omby voataraiky. Dia nahodikodigny tao zany le omby dia avy eo nahazo nenandrefana an'izay dia tamin'iny faritra Amalavolona iny zany anelangelana Amalavolona sy Ame zany le omby nandeha. Dia nahazo an'iny Ambotsivalana iny zany le omby. Dia Ambohiby iny. Dia avy eo tonga tany Ambohiby zany zahay dia ohatrany hoe betsaka ny olona mandrekireky an'le mpanaradia dia tsy hitanay zany zay atao. Misy miantso ary dia tsy hitanay zany zay ataonay mpanaradia fa dia zay zany reo dia miantso azy satria tsy ampy fitaovanay amin'ny resaka fiadinana azy. Fa nenay zao tsy mitady kely tono mba fandresena anazy dia mba mangataka anareo mpitady filaminana zany mba andefa pilitra manara-penitra satria io zany nenay tena mba Ianao zao tompoko isan'ny niaran'ny fahavoazana na ny tifitra nataon'ireo dalo io, nanahoana ny fisehoana izay tranga zay teto aminareo? Sotra tompoko, tsara fipetraka mihitsy amin'ny fanontaniana moa ary tsara mifanadivadina. Ny riva ny Asabotsy hoe dia misy namanay niatso hoe makanesa aty fa misy dalo telo lahy mandromandry aty Sisimbozaka aty. Dia rehefa tonga teo eny amin'ny toerana zay dia niteny moa le namanay hoe efa ravina ihany le dalo tetsy Saribolo. Dia rehefa teo dia mipetrapetraka tao an-drano le namanay dia avy eo moa dia hoe andeontsika ary ena varavaratra kely eo. Dia rehefa ena varavaratra kely dia tonga le niteny le namanay hoe olona be dia be reo. Dia nitsangana daholo le dalo. Dia tonga Firy io? 12 lahy. Dia rehefa niteny izy hoe hoay ariano. Dia zay koa nanontany hoe hoay nareo. Dia hoe ena atsimo any e. Dia za mihitsy no niteny moa hoe sendranao zavatra hafa ety misy ana party misy anay nareo. Dia hoe zay tsy anao ity fa andeha eny atsimo any. Dia hoe eny atsimo nareo dia hoe ankadinondra. Dia hoe ndao ary raha ohatra eny atsimo nareo menay lalana fa raha anao ity dia eto ihany tsika dia fa ankomba. Dia hoe zay tsy anao ity fa zay andeha ankadinondra dia hoe ndao ary. Dia nandeha izy dia naraka rahanay. Dia rehefa narahanay izy dia tonga dia niteny hoe ndana miverina fa zay tsy anao ity. Dia navelanay izy idify dia tonga dia nitelefônina an'le namanay teto amin'ny tapitana Ambotreto indray hoe misy dalo 12 lahy lasa fa mailo. Dia tonga zany dia mivoaka le namanay taty moa. Dia rehefa tonga taty moa izy efa tsy nahita tsony fa ny alavany afaka kelikely sabo atsasakadiny latsaka kely eo ngamba. Dia nidina nanarakaraka nakaty hoe akaty Ambotreto ndao isafo eny. Dia rehefa nandeha zay hidina amin'le tambaratsy hoe andramo manelatra. Dia nindrefitra ndray mandeha mibasy teto tapitanana Ambotreto. Dia niazakazaka an'izay hamonjy. Dia rehefa namonjy dia le omby efa nilodina be miaraka amin'ny mpandroaka. Dia misy tanàna kely zay eo atao an'le hoe Andrakotomanana zay. Dia misy miakatra kely zay avany dia avaty an'le Ambotreto midina. Dia tonga dia eo atenatenany eo mihitsy no mifanena. Efa da izy no nitarika ny omby avao aloha. Dia tonga dia nanodidina ny etsinanana dia le nandroaka ny omby tonga dia nanodidina anay tonga dia nanao faribolana izy rehetrarehetra. Dia zay latsaka ao ampovoany tsisy elana tsony mihitsy fa tonga dia ady. Dia nitaza amin'ny masonay farany nandroaka an'le omby nandeha ny efatra. Dia ny rehetrarehetra niady aminay nitifitra ny alanenina teo dolidoly. Dia zay moa manenjika azy zay vitsy kely. Miroso zay manenjiky ny any aloha ny atao aoriana mandody vao miverina mandody indray ny avary.
de teo moa zany nandany amin'ny combat de pobasy de natsiravina moa tao ary tena ady fa zany hoe mibasy aloha tsy de nisy niatra aminay raha tsy afa faran'izay vao iona voan'ny tana koa ny namo ny an'ny namany itsy resaka eo amin'ny fean'io koa vo ahoana ny navoa le tananao na voan'io tana koa zany a efa ady faran'izay fa roa lahy sisa mifanandrina tamiko teo de le raika lahy zany da itsirika tsara amely sabatra n'le raika lahy de le anankiray tato fa niomana tsara tamin'le basy de tonga de nitevitra de tonga de von'ny basy io nefa na de voa azy io tsy niotrona ny tanako na niotrona ny tenako fa vonina tsara ihany de nafindrako amin'ny akavia fotsiny sabatra de izy moa tonga de hoe itolona indray nange itolona izy de le teto an'ity sy le anankiray efa lasa nitsoka tonga de lasa nitsoka fa tonga de tsy nisy nampiasay intsony de reto indray tonga de namonjy ana le namako anankiroa namonjy le namako anankiroa de iny ko de tonga de vaky izy roa lahy de farana teo ny ady nandritry ny adiny ndray teo ny ady ale matorako tonarivo ihany koa de isan'ny naratra moa zany tao anatin'izay fifandonana zay inona no tena hoe antony navoanao tao anatin'ity fifandonana ity Ie, sosabetsaka ty. Le izy zany a, le fomban'le izy tao, de niantson'le namanay nanao rapport zany, de lasa nankily. Satria hoe misy olona telo lahy zany ankila ilo ao an'le tanàna. De tonga teny e, de hoe farava fa nena varatrano. De nakao an-trano zany, de rehefa tao an-trano i, de fampiresadresaka teo. De hoe andao hisafo any ary tsika de paritaka an'izay. De rehefa paritaka zay, de nandenena avaratra an'izay de jerena. Zay moa mivavahinana io. Olona be de be reto izy izy de nijereko. Niveriko alangoavo fotsiny le izy de olona de nikisatra nekandrefana zay le sasany. De tena olona reto de nangataky dalana ohatr'izay izy. Hoe melala zay riano, melala. Inona reo, lamba mena. Ah, azafady melala zay. De hoe izy nareo. De hoe ianatsy ho any e. De hoe ho izy. Ho anakadin'ondry zay. De ino zay mena lalana. De narahanay de mbola niteny ihany. De teo moa ka de niantsony namanay. De midina an'izay zay avany. De tonga ao le moron-drano mipoka mibasy. De hoe andao de efa miazakazaka. Izy keo avy aty. De tonga de nitapo teo zany zay. De efatra ny teo aloha de efa tonga de tifiry ihany de efa raikitra fitifirana zany. De zay voadidina ohatr'izao ny omby nikisatra anapaty. De efa raikitra tao de mifanjehy fotoana tora-bato na vato na inona zany de enjehana ny ato, miditra ny ato, enjehana ny ato, miditra ny ato. De efa mifanjehy teo de vaky le sasany niroko ny omby. De efa tsy tazana intsony ny omby. De teo zany a, de ty sisa farany teo. De efa tolomy riano. De niditra zay nanatona an'ity. De nisy mitsoka de tonga de efa vaky de tsy hitana intsony zay nanjavonana. navoan'ny tongotra zany Navoan'le tongotra zany, niodina nanenjika an'le tato a, de iodina ohatr'izao nanenjika an'le tato, de anampy an'ity an'izay. Ka i tato nisy nilatsaka ato anaty ady. De iny nitifitra an'io, fa efa fara fitifirana io. Izy aloha zao fa le izy a, de isan'andro mihitsy zany fa mifoky tanay de tena marary e. Tena marary mihitsy fa de isan'andro isak'alina zany de misy asan-dalo eto antifoky tany tsara firaisany ity. tsisy mpitandro filaminana mandalo mihitsy hoe zany eto atera Misy mihitsy eto an-drenivohitra. Misy mpitandro filaminana fa le mpitandro filaminana zany tsy atahorany. Fa zay zany de mangataka fitaovana mihitsy amin'ny fanjakana zay. De satria sabatra le anay a, de ho sarotra anay miady azy. Fa raha manana fitaovana zay a, vonony zay anajy ny fokotaninay. tonga eto amin'ny fokotany dia volana indray tsika Andriamatora Kotomanjato Marcel moa zany no filobokotany eto amin'ity fokotany ity miarabanao izy ato amin'ny TV Presse Madagasikara. Dia misaotra anareo izay koa ary miarabanareo koa tonga soa eto amin'ny toerana misy anay tamin'ny fokotany dia volana. Isan'ny mahafampana tokoa ny asan-dalo aty amin'ny faritry Bongolava moa zany fa tsy faritry Tasy. Isan'ny niarana izay atsony izay na fanafian-dalo izay ianareo ary nahafatesana olona mihitsy nanahoana tompoko izay tranga izay azonao tantaraina ve? Eny tompoko, azoko tantaraina mihitsy moa satria tamin'ny DO alahady alina sabotany sy alina teo dia nisy fitrangana asan-dalo teo tamin'ny tanàna ny Devolana. Tsy iza moa zany fa mbola zanako koa raha nisan'ny nitrangana asan-dalo tamin'izay alatr'omby. Ary tamin'izay moa dia nisy ny fifanarahany ary nisy moa ny pobasy sy ny tariny zany atetety tanàna ary.
dia tao anatin'izay mihitsy no nafatesany ny zanako tao anatin'izay finaran-dia sakanombo to tsy midivina to zany nafatesany zanako tamin'izay. Rehefa zay moa natao dia ny tenako tsy dia afaka hoe tena naradia fa tsy nanaraka vaovao misy teto tanàna dia niantso an'ilay tompona andraikitra manam-pahefana moa zany sy azoko atao amin'ny anaovana ny rapport isan-karazany amin'ny fanarahan-dia. Tao anatin'izay nefa an'io mbola tsy tonga akory manam-pahefana reo dia efa nisy ny fahafatesana ny mpanaradia ankiray izay. Dia teo moa zany dia efa samy midina teo ny omby tsy dia lasa an'ireo dala akory fa ohatran'ny hoe ilay ain'olona fotsy zany ny fofonon'zareo vonona tamin'izay. Zay tokony aminy tsotsotra miankina amin'izay zavatra zay moa raha miankina amin'ny fitanganasandalo teo. Tao anatin'izay ray volana zay any nisy ny tranga fa nisy taloha zay. Talohan'izay efa nisy ihany ny tranga fa tranga mbola tsy dia indrisa loatra fa ohatrany hoe madinidinika ohatran'ny alabotry vakivaky trano kely madinidinika ohatra hoe alatra plaque solaire miantony amin'ny tafontrano. Zay ny zavatra nisy no angadin'omby zay ny zavatra nisy talohan'izay. Inona ny antso avy zany ny ho an'izay fampandrina fahalemana ny tanàna ty fokontany Devola zay? Ny antso avy ataon'io moa zany dia tsy misy afa-tsy ny hoe mba miantso ny tompona andraikitra indrindra moa ny ohatra amin'ny gendarmerie na ny miaramila mba hanampy mba hanao larondy amin'ny tanàna tohitony satria mizana mihitsy moa zany reo dala koa moa mazana dia manao roam-bava foana fa mbola tsy ampiafy ny zavatra vita fa mbola hiverina no ny asa ratsiny ihany amin'ny toerany tony. Misy firy moa zany ny mponina iadidinao eto? Ny mponina aloha raha amin'ny resaka mpifidy zany ny 20 taona miakatra dia misy eo amin'ny 200 vao na ny akapobe avoaka zany eo amin'ny 5,000 vao ny isan'ny mponina akapobe. Hatreto aloha zany mbola tsisy omby very? Fa nisy ihany ny tolo io ny very fa zany hoe azo tolo zany zay very aloha mba araky ny mponina tolo zay very. Dia isaorantsika moa zany ny sefokotany eto amin'ny fokotany Devolana amin'izao fandalovanay aty. Ny teniteny apetraka ngamba moa dia satria misy ihany reo dalo zay azo hoe voatonona ao anatin'ny manao ny asa ratsy ireny. Dia ny zavatra hita hatreto aloha hateo amin'ny aty amin'ny fokotany sy ny faritra moa dia miakatra makeny amin'ny gendarme dia hatrany aloha mety hoe mandeha any ny asa. Fa ny zavatra tena mampirehitra dia ohatran'ny tsoro mandidy eo zay aloha ohatran'ny mahazo tena fahafahana vonjy makadoro zay makany fa tsy hay moa io miankina amin'ny fitsarana tsy hay zay fomba hoe fanao zay dia avany le olona nefa dia mandraona ndray amin'ilay tanàna zay avany ndray dia mandraona amin'ilay tanàna ka zay mihitsy ny tena ohatran'ny tena mandreraka ny asandalo tompoko. Tsy afaka ny tena hiady zany le olona hoe sambotra hisitory ny mpanao ratsy satria zay tonga any dia ohatran'ny votsitra. Dia avy eo nefa le olona avy eo manao raombava sy mampirorony aty amin'ny toerana zay ny visy ny elany. Ka io zany mba hanarena kely ny fitondram-panjakana mihitsy ahoana ny tena miankina amin'io tokony izay voatondron'ny olona hoe misy ako hoe asa asandalo zany tokony tsisy azo io fahafahana vonjy maitsany amin'ny tribunal fa tokony mba tonga ny mena sazaza azy ny olona. Mbola eto amin'ny fokotany Devolana ihany moa zany zay amin'izao fotoana izao renim-pianakaviana iray moa zany no ilazany amin'ny hoe etaeta sy ny afatra ampitaina indrindra ho an'ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny ity fokotany ity. Ramatoa Madeleine, inona le etaetanao zany? Ny etaetako tompoko dia resaka fandriam-pahalemana satria raha tsy milamina mihitsy ny tontolo ambanivohitra tsy ho afaka Madagasikara na inona fahaiza-pitondra na inona fahaiza-pitondra satria ny 85% zany dia mpitondra ka raha reo miaina amin'ny tsy filaminana dia botry foantsika. Eto aminay zao ny resaka zay tsy fandriam-pahalemana zay dia nisy fahatolona tamin'iray volana mahery kely teo lasa zay. Marina fa tena zanaka nadako zay mahatonga ana hoe aiza misy mpanao gazety fa tena tsy mandry fahalemana amin'ny tany indrindra fa dia amin'ny fokotany na commune Kadinondra zany ngamba maromaro kokoa ary fokotany Devolana dia ao anatin'izany. Ka mangavy ny fitondram-panjakana mahefa rehetra hatraty fotony ka hatrany ambany ny mpitandro filaminana amin'ny miaramila na sivily zany mba tsy iray kolikoly fa tena hihaza sy hizaha tsara ireo olona ratsy ireo ary dia ny tiako dia mba hoe hampandry fahalemana ny tany. Fa za aloha tena maraha hoe olombelona zao no alatsaka samy maraha malagasy alatsaka ny olona malagasy fa tsy hoe vazaha avy any andafy no nanafika fa tsika samy tsika ihany. Dia ohatran'ny malahelo ny tenako hoe nafoy tamin'ny fotoana fohy foana ny zanaky ny tena. Inona le endriky ny kolokolo teneninao? Ny endriky ny kolokolo manko zao dia misy efa hita mihitsy hoe hatrany amin'ny ifotony aty amin'ny gendarmerie na any amin'ny fitsarana zany dia nahita olona ratsy zao aza zany mety ifotony dia
verina moramora foana dia tsy hoe fomba avoana tsisy lalàna fian'izany hoe tao amin'ny tany fansakana zany moa hoe lalàna tsy dia mahay andininy izay tokony loatra fa ny olona zany rehefa ratsy avaty fotony ka mba atao fampakarana dia atao tsara fanadihadiana sy ny fampitorana fa tsy misy olona koa hoe za zao hoe olona tsy maninona ve dia ho torotoroky anao zavatra fa mahaton'ny olona voana zay dia efa misy lansianao azy feo foana any hoe zao ony zao ony dia rehefa mitombona le zavatra dia lasa makany izy dia afaka foana aloha dia le olona afaka iny lasa manangana kakay ho amin'ny fiarahamonina zay zany tena ratsy be amin'le izy afaka avany le olona dia lasa vao maisa misy rankinina ihany fa mba tokony hofotorana tsara hoe zavatra marina ve zavatra mety ho vitan'le olona ve le izy fa matetika mantsiny ny olo marina mihitsy mivoagidragidra indrindra ka resaka omboomby ity zay zao ty ambanivohitra mena tena moa mpamboly dia mena amin'izany resaka omby zany fa raha misy zavatra kely tsy mety eo amin'ny volon'ombonao eny atsena eny ny ohatra ny diako fe lasa fotsifotsy dia fa lasa kirizarizy iny fa mba tokony fatarina hoe olona manao ahoana ty olona ity na olona manao ahoana ty olona ity zay zany mba tiako lazaina fa ndraindray matetika manko ny olon-draha tsy afaka foana fa le tsika olo-marina sy le madinika vao ososy feto amin'ity fiarahamonina ity fa tokony andraiandraika tsara zany reo tompony andraiky mifandrim-pahalemandreo mariana fa dia mielanelana amina kilometatra maro dia maro tokoa ny alavirany toeran'ireo fokotany izay ao anatiny izany faritra Akadinondro Sakay izany kanefa dia sarotra aloha zany ny lalana ary eo ihany koa ny amin'izay atao hoe fafahan'ireo mponina miady manoloana ny fisian'ny basy mahery vaika hoentin'ireo dahalo manatanteraka ny asa ratsiny ary dia tanam-poly na pilotra moa no tena ampiasainy aty amin'ny fokotany ambalanirana antsimo indray no isan'ny fotodianay farany ary nanakatonana ihany koa moa zany izao fidinana ifotony manoloana izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay manoloana antsika eto moa ireo vahoaka ary milaza ny ampahany na ny tena zavatra ny ainan'izy ireo ao anatiny izany fampiroroany ny talo izay zafy mahatratra to fokotany inona moa ty ambalanirana atsimo misedra olona nareo miresaka tsy fandriam-pahalemana manao zay resaka tsy fandriam-pahalemana ty zay miasa andalo eny toko amin'ny asan-dalo moa no lazaina dia ny asan-dalo asa ary tena tsy mety raha aty amin'ny faritra misy anay satria antony raha atao hoe raisina amin'ny omby aloha voalohany indrindra amin'ny atao hoe fandriam-pahalemana ny omby moa dia angamba elaela mipetrahako tato fa mbola tsy nahita olona tato ko hoe manana omby atao hoe 50 na 100 tsy mbola very omby fa ny olona madinika lasibatra zay mba zavatra mahagaga kely amin'ny atao hoe fandriam-pahalemana resaka amin'ny omby nga hoe fampandriana fahalemana etaetanay moa dia efa nisy ny atao hoe zazamena tato dia amin'izao fotoana izao indray misy ny maramila dia amin'izao moa dia mbola misy ihany ny atao hoe zavatra tsy misy zany fandriam-pahalemana voaingana zao tato voaingana mihitsy nisy omby very nisy omby nidorany zalahy tao ambala fa mba tsy mainy omby fa mba tafavoaka ihany zany hoe le omby ihany tena lainy sa ndraindray izy mandratra olona ohatra zay mandratra aloha tsy maintsy misy rehefa mifanohatra aminy ary rehefa nisy mihitsy nalefa tany tsoromandidy misy olona akitelo nalefa tany nidira mibala Rakotomolo David Soa ovina zao nisy tranga farany teto aminareo zay resaka hoe fanafian-dalo zay voangatrainganay any tompoko satria ohatrany tao amiko zao tamin'ny volana zile alarobia fahavalon'ny vola 24 dia nisy ny asan-dahalo nakanymbonay omby 3 vala nalainy tao tompoko dia sy efa lasa le omby lasa ny mpagnaradia tompon'omby zany nagnarakaraka faran'le omby tao nandrasany zalahy tato amin'ny sinanana tato amin'ny sekoly sinanana tato nisy rolahy ny andro tao tonga dia namely tifitra nisy 5 lahy nitratran'ny basy andrakaly ny alarobia ihany hay tompoko dia lasa nitondra ny naratra tagna tsoromandidy satria efa dagny tena voa sy efa tonga tagna amin'ny dokotera zany tagna amin'ny bloky natao ny fitarafana nalaina sary ny andraika lahy ny lapeny ihany nisy 50 ny anilany ny andraika lahy faharoa eo amin'ny 70 ny andraika lahy fahatelo teo amin'ny 10 ny fahefatra angamba ho 5 zay aloha ny zavatra nisy ary hatreto aloha zany ato amin'ny fokotany ato amin'ny commune Akadinondro io fa tena sy mazava ary sy mandry ny tany fa tena mitabataba ary tena maloto fokotanay aty tompo hatreto aloha tena maloto ka hoe zany dia mbola mankaetaetany hoe mitady ny fandriam-pahalemana zany mba hampandry an'ity tany fokotanin'ny zonina dia ty tompo ambalangirana simba zay tompo
rakotondra Solomosely Benoît. Ahoana ny fahitanao ny resaka tsy fandriam-pahalemana aty aminareo ty? Izy zany ny tsy fandriam-pahalemana dia hita hoe tena mitombo zany ny tsy fandriam-pahalemana aty aminay satria dia reo asan-dalo reo dia nohavoleta tatorina satria dia lasa nitondra basy izy reo. Dia rehefa farany moa zany teo asa ray volana mahery kely izy zay dia nitondra basy reo dahalo reo dia nisy efadavy lazan'le ray aman-dreny teo zany voatifitra dia taty orina mbola nisy anankiroa ndray dia ny zavatra nisy efa natahotra le basy ny olona dia na dia mikoka aza le olona dia efa ho basy ndray zay noany dia lasa ihany le omby dia tsy hita tao aloha efa tsy hita ihany. Ao anatin'izay moa zany dia nangataka miaramila zay telo lahy dia reo zany mba manampy anay eto nefa zany zay dia miangavy zay mba hanampy tosika kokoa satria amin'ireo fitondram-panjakana ijery akaiky anay satria dia mbola maro reo fokotany ohatra n'Ambohitromby ohatra ny Besel zany mbola hitanao hoe commune Masolo reo fa tena misy ny tsy fandriam-pahalemana nefa nisy miaramila teo Besel lasa tapa-bolana zay vao lasa ndray andro teo ny miaramila tafiny dalo Besel. Ohatran'izany commune Masolo ihany koa ohatra hoe fionana ohatran'izay maromaro reo tanoho izany dia mba miangavy ny fitondram-panjakana zay ijery akaiky an'ireo satria mijaly ny vahoaka na dia misy aza moa atao hoe fampandrosoana ny commune misy ny atao hoe trano be zavatra fampandrosoana amin'ny commune nefa ny vahoaka mahantra zava-pony zany rehetrarehetra zany. Tanoho izany dia miangavy ny fitondranam-bola zay ijery akaiky satria rehefa misy ny zavatra misy hoe very tato aminay dia ny zavatra mahagaganay zany dia zao hoe tsy mba misy fitondram-panjakana ohatra ny gendarme mba manao fangadiadina ty fitorany, tsy mba misy hoe zavatra solotena commune mba midina ty hoe manahoana ny zavatra mahazo anareo ato dia zavatra ohatra ny hoe very ny ato amin'ny fokotany dia zay dia tatitra dia tsy misy ray aman-dren'ny commune na fitondrana eny amin'ny commune mba mangady ihany ty fitorany ka dia miangavy anay zay zany etya mba handray andraikitra ny fitondram-panjakana indrindra fa ny fiaraha-miasa amin'ny commune sy ny gendarme saotra indrindra tompo. Tsy ampy be zany le mpampandro tany aty aminareo le mpitandro filaminana? Akapobeny zany tena tsy ampy satria tsy mahampy azy dia ohatra ny détachement kadinondro reo miaramila reo dia hita hoe tsy ampy reo mielipatrana Masolo kadinondry dia tsy ampy misy zany le izy ny tena marina satria na ny gendarmerie reo tsy ampy misy zany le izy satria matoa misy ny asan-dahalo tsy mifoana dia ny tsy fahampiany. Inona ny antony mahatonga le hoe voalasa le mpitandro filaminana dia mandeha indray le asan-dahalo? Io ny tsy hainay io tompo satria hoe efa maro loatra angamba reo dalo angamba dia efa hita ny andehanan'le mpitandro filaminana dia efa tonga izy magnadalo ny tanàna. Zany hoe tsy eo an-tanàna ihany hoe misy manome renseignement reo? Angamba mety zany misy satria ohatran'izany moa tsy teto aminay zao fa teny Besel zao commune kadinondry dia nisy an'izany hoe voalasa teo fotsiny miaramila ny ray alina dia nitafihiny zareo dia lasa ny omby dia soran'Andriamanitra moa fa ohatra ny mba tafaverina ny akabetsahan'ireo omby reo fa efa nisy namono ny tany an-dalana. Misy ray aman-dreny zay zao eo eto Besel eto Ambalatsinanina eto dia efa ipito ny tafihiny dalo tsy izy tsolo ny omby na ray azo commune Masolo dia mampalahelo ny zavatra ohatr'izay zany dia zay no hitarainanay hoe mba jereo aloha vahoaka jereo misy aloha ny commune Masolo kadinondry ato maromaro fa tsy hoe commune kadinondry na Masolo rery fa maromaro raha ohatra ny any ny andrefandrefana azy zao dia efa eritrereto hoe azo lalao voly-dalo misy ny olona any amin'ny parti andrefana commune Masolo any satria ny zanako misy pasteur any dia apita vaovao izy fa tena misy dalo aty aminay aty. Rakotason Albert Ambalin'Erina Sud. Mampatonga namba hiteny moa dia amin'izao atao hoe tsy fandriam-pahalemana zao aloha. Voalohany indrindra raha nisy ny dahalo nanafika teroa amin'ny teroa ray volana rasa angamba zay dia ny zanakinay lasibotra voalohany indrindra tao. Nisy ihany ny antso vonjeo nefa moa noho ny atao hoe tokantrano tsy mitovy dia atao hoe osaosa angamba fanampiany tao ambadika dia nandehanaka any amin'ny bloky tany moa zay ankizy zay atao hoe tena potika mihitsy aloha fa tsy niakatra anakany ambony le bala fa taty ambany any. Nefa hatramin'izao zany dia mbola takina le fiembenana
dia ny zanaka ve no atao sorona ao anatin'izany fiambenana zany fa nahoana angara mba ohatra hoe fa nahazo maramila zay efa nahazo maramila eto mipetraka eto asa telo lahy mipetraka eto amin'ity fokotany ty nefa ny zanaka nay mbola lasibatra ao anatin'izany satria manomboka amin'ny valo mandrapatonga ny amin'ny telo miambiny reo zaza reo ny asa nefa noho ny mahatambanivohatra mitanangady reo zany manomboka amin'ny dimy mandrapatonga ny amin'ny efatra ihany koa ho velona ve zay ray aman-dreny raha ohatra zay no anaovana anazy tsy dia tokony noho zay loatra angamba le fotoarany dia tsy dia lava ny resako fa ato amin'le resaka hoe fandriam-pahalemana zany tiako amafisina ao anatin'izay zavatra zay a satria zay fanambanana karama maramila ihany amatapitrisany amatoniny ny vary a amatoniny ny vola amatapitrisany sotra betsaka to raha manana Marie Marguerite avy eo afionana fokotany Lokambana commune Mahasoa dia ny azoko tenenina sy etaetanay aty ambanivohitra dia ny fandriam-pahalemana no tiana ho hatsarain'ny fitondram-panjakana voalohany arangataka zany a ny fandriam-pahalemana mba atao laharam-pahamehana mihitsy raha azo atao anatrehany fitondram-panjakana nangatahana zany. Raha Miandrarivo Soanavela eto Ampasinomby mitaraina mafy dia mafy mihitsy ary tsy sitraponay ny aka miaramila fa noho ny zavatra misy noho nyreo fandriam-pahalemana zay efa maherisetra loatra noho ny reo ataon'ireo olona mahery dia voatery zay a tsy maintsy maka miaramila ny antony nefa asa na amin'inona na amin'inona tokony mba ampitsarana zany ka dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana zay asa na mpitondra no manao mitsivatsiva asa na noentina ny malaindaina fa dia tena lasibatra itoko tsy vitan'izao taona teo ihany fa tamin'ny herintaona ary misesy ary na tsy zao miaramila zao zangamba tamin'ity dia efa vonovoalavo zay sotra betsaka tompoko a dia izay tompo lasy tompo vavy no entina ihany kio manakatona ny fiarahantsika tao anatiny izay fanadiadiana niarana tamin'reto mponina taty amin'ny faritry Bongolava anatin'ny commune ny Sakay eo anatrihan'ireo zavamisy ny ainan'izy ireo ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana fa dia inona sy antenaina fa ho tafitany anivon'reto mponina raikitra mahefa ny etaeta sy ny fanindrin'reto mponina ireto izay ihany kio no ankasitrahako atsika ampijery ny TV Presse Madagasikara ary hanomezana fotoana ho manaraka indray izay heverina moa fa dia isy ny vahiny ho hafa hoentina ao anatin'ny fandaharana toy itony mametraka ny mara-pitafa sy mara-piresaka ho amin'ny manaraka indray ary tompoko lasy